Be da be no manontany anao hoe ohatratra ny ahoana ny fomba iomanana hiditra hianatra amina université anankiray aty États-Unis de izay no ho resadresantsika androany. Anisan'ny singa anankiray jeren'ny université aty États-Unis aty rehefa mangataka ny hiditra hianatra amina université anankiray aty ny olona anankiray ny examen standardan'le olona. De maromaro vitsivitsy ny karazana sy isana examen standard tsy maintsy ataon'ny olona anankiray zany rehefa hiditra hianatra amina université aty izy fa iny aloha de miankina be am'le tipana diplôma ho atao na hoe bachelor na masters na doctorat zany no horatovina aty. Fa ny examen standard itambaran'ireo diplôme reo de ilay fitsapam-pahaizana zany ijerena hoe tahatahaky ny ahoana na hoe hatraiza ny fahaizan'lay olona anankiray teny anglisy. De tiako tsindriana aloha hoe ilay certificat zarazarain'ny fampianarana teny anglisy reny tsy manan-kery reny. Ho an'ny université aty de ny examen standard no manan-kery de iny ihany koa no eken'ny fanjakana amerikanina hanomezany anao visa sy hanaporofona hoe mahay miresaka am'teny anglisy tsara sy afaka mianatra am'teny anglisy amina université aty États-Unis ny olona anankiray. De be da be ny examen standard afaka hanaporofona hoe mahay miresaka sy afaka mianatra tsara amina université anankiray aty ny olona anankiray fa ny tena betsaka mpanao sy ny tena standard aloha zany am'zao de ny TOEFL na ny IELTS zany. De tiako hazavaina kely hoe ny TOEFL sy ny IELTS de tsy certificat ohatran'le eritreretintsika zany fa fijerena fitsapam-pahaizana idirana mianatra na hoe miasa aty États-Unis aty. De ny tena jereny sy tena tsapainy hijerevana ny fahaizan'ny olona anankiray de ny reading, listening, writing sy speaking an'le olona zany. De raha tsy diso raha tadidiko tsara de ny TOEFL eo amin'ny adiny 2 eo de ny IELTS any amin'ny adiny 2 sy 5.70 minitra zany. De tips kely am'zay nataoko tam'za nanomana an'le fanadinana zany zay nanampy anahy be mihitsiny de ny fanaovana fanazaran-tena isan'andro. De adiny 2 ihany de ampy isan'andro anaovanao an'io fanazaran-tena io adiny 2 tsy misy fanelingelenana aloha zany fa adiny 2 fifantohana tsara am'le examen. De tiako tenena amintsika aloha hoe tam'za nanomana an'le examen de 2 herinandro tsy hanaovana an'le examen za no nanao an'le fanomanana zany fa raha ny tena tsara sy ny tena idealy zany ho an'ny daholobe de mila any am'telo volana any ny farafahakeliny zany fa iny loha de miankina be amin'ny fahaizana teny anglisy ny tsirairay avy zany. Tena tanjona mantsy de manala an'le stressin'le examen iny ianao zany indrindraindrindra ho antsika zay efa mahay miresaka tsara am'teny anglisy satria betsaka be ny olona sy ankizy tsy efa tena mahay teny anglisy zareo fa tsy mety tafiditra mianatra amina université aty États-Unis aty mihitsy satria tsy mety tratrany ilay naoty sy ilay score enjehana sy ilay takian'lay université zany. De ny tena marina mantsy ny fanazarantena atao de le fanazarana ny sainao zany fanazarana ny tenanao fanazarana ny masonao mijery an'lay fanadinana. De ny teneniko teo hoe adiny 2 ihany de ampy isan'andro. Ny ataonao amin'io adiny 2 io de manokana ianao adiny 2 ohatra alatsinainy manao listening de talata reading ohatrany alarobia speaking de lakamisy writing.
De afaka maka aina kely ianao zoma mety foana zay fa rehefa tonga am'zay ny week-end sabotsy de mijery ianao hoe inona tam'reny section nataonao tamin'iny herinandro iny no mbola misy lesoka kely ka tokony arenina zany. De ny alahady moa zany ianao omenao repos kely ny sainao. De tsy voatery manao an'le examen intégral ianao isan'andro na isan-kerinandro na isam-bolana akory ary fa manjary lasa vesatra be ho an'ny sainao zany zay. De ho anahy aloha zany za tsy nanao an'le examen intégral mihitsy fa nanao fanazarantena fotsiny isan'andro de naka an'le fanadinana. De ao anatin'le adiny ray isan'andro iny ny 30 minitra amin'iny de anaovanao an'le examen kely, tsy le fanadinana ray manontolo fa ohatrany hoe reading na listening na speaking na writing. De ny 30 minitra ambiny ataonao fanaovana review na correction ohatran'le tany am-pianarana taloha hoe rehefa avy manao devoir de manao correction. De eo am'zay ianao raha tena te hampitombo sy te hanatratra an'le score takin'ny fianarana de mila manao an'iny correction iny tsara ianao. Mila valianao reto fanontaniana telo reto hoe fa maninona le valim-panontaniana noraisiko diso? De fa maninona ilay valim-panontaniana marina no heveriko hoe diso? De fanontaniana farany apetraka ao am'tenanao hoe ahoana ny fomba hisorohako an'zay fahadisoana nataoko zay mba tsy hiverenan'zay intsony? Rehefa tena manao an'io isan'andro ianao mandritra ny farafahakeliny 3 volana de lasa zatra am'zay ianao zatra ny sainao, ny vatanao, masonao mahita an'le fanadinana. De rehefa tonga am'zay le tena fanadinana iny de moramora kokoa anao am'zay manao an'le fanadinana. Mila tazomina fotsiny ao an-tsainao le izy hoe ohatran'le manao fanazarantena ihany ty fa tsy fanadinana. De tips kely ho an'zay hoe ataovy ohatran'ireny hoe milalao na manao jeu reny ny fanazarantena ataonao zany. Tsy raisina atao sérieux be zany le izy fa atao ohatran'ny hoe milalao jeu na ohatran'zany de rehefa tonga ao anatin'io fanaovana examen io am'zay ianao de atao ohatran'zay ihany. Fa tonga de lasa mora aminao am'zay manao an'io examen io de n'inon'inona score tratrarinao na takin'le université de tratranao foana iny. Ho an'ny TOEFL aloha zany de sur 120 ny score fa le université mety miteny hoe 80 ny ilainay. De ho an'ny IELTS sur 9 ny score de mety ohatrany hoe 5 na 7 na 6,5 ny tenen'le université. Fa rehefa ataonao le fanazarantena noteneniko anao teo de ho tratranao n'inon'inona score takin'le université. De zay ny androany fa am'manaraky tsika manome fikafika kely ho ana examen standard hafa fa de am'manaraky indray. Maso to.